Ry havana malala, ho an'Andriamanitra irery ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Androany isika dia hanatrika an'Andriamanitra amin'ny fomba manokana mba hahatonga an'Andriamanitra haneho ny heriny, hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ny rindra. Rindra izay manana toe-javatra manokana hatrehany. Voalohany eo amin'ny asany izay tsy ahafahany tena manompo an'Andriamanitra eo amin'ny lafin'ny sabata. Faharoa dia manana olana ihany koa izy eo amin'ny fiangonana izay nisy azy teo aloha sy ny fiangonana izay tiany hifindrana zao, satria anisan'ireo izay nandraisan'ny fiangonana fepetra izy ny amin'ny fahadisoana zavatra tsy nety izay nisy teo amin'ny fiainany. Andao hivavaka ho azy isika, ampiray ny fo amam-panahintsika hanetry tena eo ambanin'ny tana maherin'ny Andriamanitsika. Vavaka isika tompoko. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, irindra mpanomponao, eny maniry ny tena hanompo anao. Angatanay ianao Andriamanitra o, mba mela ny elokay na ny tenako izay miteny, na izy sy ny mpiaino rehetra izay miray fo amin'izao vavaka izao. Andriamanitra o, angatanay ianao mba hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, ka mba ho tafakatra eo amin'ny seza fiandriananao anay izao vavaka izao. Angatahako ianao Andriamanitra mba asehonao amin'ny rindra amin'ny fomba manokana fa ianao dia tena tia azy ary nandatsaka ny rany Jesosy Kristy zokinay mba ho famelana ny elony, mba hahazo ny famelan-keloka. Dia ampio izy Andriamanitra mba hiaiky ny fahotany ary mba tena hiverina aminao amin'ny fony rehetra sy amin'ny sainy rehetra. Dia ianao kosa hanatanteraka ilay teny fikasana hoe raha miaiky ny fahotanay izahay dia mahatoky sy marina ianao ka mamela ny elokay ary hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ankehitriny ary Andriamanitra dia toany ny herinao irindra mba ho tsapany fa ny tananao ankavanana, ny tana maherinao no mitondra ny fiainana. Tsy ny asa, tsy ny mpampiasa, tsy ny toeram-piasana no mahavita ny fiainanay fa ianao Andriamanitra. Ka dia angatahako ianao mba hampahery indrindra mba hanaovany safidy tsara manoloana n'izany toe-javatra izany, dia ny safidy ny hatoky ianao eny fa na dia voatery hamoy izany asany izany azy izy, voatery handao an'izany asany izany azy izy, dia ianao anie hanampy azy. Ary aseho azy Andriamanitra fa manana vahaolana maro ianao, tsy ny asa akory no vahaolana tokana eo amin'ny fiainanay ilay asa ataony amin'izao, fa manana vahaolana mihoatra lavitra, eny anarivorivo mihitsy ianao mba homena azy. Fa ampianary kosa izy mba hipetraka tsara, hiandry sy hanantena ny fidiranao an-tsehatra. Ampio azy ny tena hanana fiainam-bavaka mifikitra tanteraka aminao. Ankehitriny izy dia ao anatin'ny fotoana izay efa na voatsipika na voafafa ny anarany tao amin'ny bokim-piangonana. Andriamanitra inoko fa efa namela ny elony ianao ary inoko fa efa nitaona azy efa tonga eo amin'ny fibebahana izy. Dia ianao nge hanampy azy ihany koa, hanampy azy ianao ny amin'ny fandaminany ahafahany mandamina ny toerana misy azy, ny situation eo anivon'ny fiangonanao. Ka na fiangonana aiza na fiangonana aiza dia mba hanana ny fanetretena rehetra ilaina sy ny fibebahana, fiakenkeloka eo anatrehan'ny fiangonana ny izy mba ahafahany averina atao batisa indray mba ho tena zanakao amin'ny fahafenony. Andriamanitra engane ny andro sisa izay iainany rindra dia mba ho laniny eo ambanin'ny fahasoavanao sy ny famindramponao ary eo amin'ny fanomponanao. Izay zavatra rehetra fantatrao fa mahasoa azy eo amin'izay asa omenao azy, na ny fitaovana hoentiny miasa, na ny fahasalamana, hery sy tanjaka
ny zavatra rehetra Andriamanitra angatahako mba hidiranao an-tsehatra dia mba ho tsapany rindra amin'ny fony manontolo fa tena tia azy sy mikarakara ny fiainana ianao, ary indrindra Andriamanitra velomy ao anatiny ny fanantenanany amin'ny fiainana mandrakizay. Engany mba ho isan'ireo izay hitsenany Kristy eny amin'ny raolanitra miaraka amin'ny zanakao rehetra, miaraka amin'ny olom-bovonjy rehetra irindra. Matoky atompo fa miaino izany vavaka izay ianao satria tononona amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen.